Tomtatkandra vonahoantare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoantare any andrenivohitrany Elona ihany vao mety mahita fa enjana ihany vao mety mahita Tomtatkandra vonahoantare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoantare any andrenivohitrany fa enjana ihany vao mety mahita. Rehefa Vahiny alina tavy ao amin'ny RTA zay anao fanadidina ho anao nandalo teo amin'ny Fokontany Mazoarivo Atsimo, Fokontany Mazoarivo Avaratra, Fokontany Natsongo, Fokontany Voajanahary, dia tonga Soamatsara indray eto amin'ny Fokontany Nambotsokona, kopakopa-tanana kely daholo aloha nareo rehetrarehetra tamin'izay Fokontany nandalovana izay. Eto amin'ny Fokontany Nambotsokona misy antsika amin'izao fotoana izao eto amin'ny fariana Andranobe kosa no hitondrana ianao. Maro dia maro raha ny sehatrasan'ny mponay ety eo ohatra ny fambolena, ny fiompiana, eo koa zao tsika mahita olona manasa lamba ao rindrina ao fa tsy izay loatra aloha fa ny tontolon'ny jona no ho voapoasantsika bebe kokoa ato anatin'ity fandaharan'ny volana Decembre ity. Avy hatrany dia ndesika anantona ny présidentan'ny coopérative FIFIMPAVA zay anazava amintsika misy kokoa makasika izay hoe sehatrasan'ny jona zay. Dawary. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge-cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et 6 spas, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté, à Tsinakeli, en face de Mouraï dans le service premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Tsara ny andro ety Andranobe mitsoka malefaka ny rivotra, mahafinaritra ihany koa ny tontolo iainana dia tsy ampiandrasiko kely ianao fa avy hatrany dia hiditra amin'ny tafatafa iarahana amin'ny Andriamatoa RAKOTOSON Henri. Izy dia tsy iza akory fa Filohan'ny coopérative FIFIMPAVA na ny Fivondronan'ny Fikambanan'ny Mpanjono eto Vakinankaratra. Arak'izany dia efa fantatrao angamba fa ny tontolon'ny jona indray no hitondrananao ato anatin'ity fandarana manaraka ity. Miarabanao Andriamatoa RAKOTOSON Henri. Faly miaraba antsika rehetra ary faly miaraba ihany koa ny mpijery ny RTA eran'ny Madagasikara moa zany. Andao aloha tonga dia azavaintsika ny mpianona tokantrano hoe inona moa zany ty coopérative izay tantaninao ty dia ohatrohatry ny ahoana daholo ny asa ataonareo anatin'izay. Ny coopérative FIFIMPAVA moa zany dia le tenenina teo hoe Fivondronan'ny Fikambanan'ny Mpanjono eto Vakinankaratra. Izy io dia hivondronan'ny reo mpanjono tany am-panorenana moa zany dia le farihy lehibe izay misy eto Vakinankaratra moa zany no mpikambana ao anatiny. Rehefa nisy ny famindram-pitantanana ny farihy, zany hoe le contrat de gestion na transfert de gestion zany izay nitantanan'ireo VOI-ny farihy dia tsapa tamin'izany fotoana zany fa mitombo mihatsara ny vokatra ao anaty farihy, dia rehefa ny tombo ny tsara ny vokatra atao anaty farihy dia mba ahafahana manatanteraka le seha-piariana tonga any amin'ny famarotana, dia izay zany namorenana ny coopérative mba ahafahana miandraikitra ny famarotana andreo sehatry ny vokatra reo zany. Satria rehefa tamin'ny taona 4 moa zany anay no nanaovana famindram-pitantanana voalohany dia tamin'ny taona 7 nanana eritreritra hoe tena mitombo zany vokatra zany satria ny vonatao fotsiny famindram-pitantanana nandritra telo taona dia efa nisy fitombony be mivokatra, dia hoe andao mihitsy isika hiandraikitra ny hatrany amin'ny famarotana. Zay zany nahatonga ny coopérative nitsangana, dia ny coopérative zany mandray ny vokatra avy aty amin'ireo vokatry ny farihy ireo izay vokarin'ny mpikambana sy mpanarato. Azo lazaina ho fikambanana efa velatra ihany koa ny coopérative FIFIMPAVA satria raha jerena dia avy any amina faritra maromaro manodidina no mpikambana ao anatiny. Ho an'ny fariha Andrambe anankiroa dia Tatamarina Betafo dia Andraikiba kely, satria Andraikiba kely moa zany no atao hoe sehatry ny fanjonoana fa Andraikiba be efa fantatsika fa ampiasana ho an'ny rano fisotro Tsirabe. Reo zany aloha mpikambana tany am-panorenana. Fa amin'izao fotoana izao moa zany dia efa misy akoatrany satria ny seha-piariana trondro dia eo kokoa ireo mpitrondro
zany hoe piopitrondra ny faritra Betafy iny a, de piopitrondra tia ny Ambohimanarivo aty Atsirabe Dio a, de efa hiditra koa zany Ambatolampy sy Atanfotsy amin'izao fotoana zay tenenantsika zao. Zay zany ny mpikambana, de ny tokantrano amin'izao aloha zany tena hoe tokantrano nay 320 sy 700 tokantrano zany a ny mpikambana ao amin'ny coopérative FIFIMPAVA. Ny Mpanjono zany no isan'ny hoe mpisehatra ao anatiny a, de eo ihany koa ireo mpamokatra trondro izay piopitrondro adobo atambary a, de eo ihany koa ny mpivarotra sy ny mpanangom-bokatra zay ety toerana moa zany, ireo zany no mpisehatra ao anatin'ny FIFIMPAVA ihany koa. Satria trondro no resahana, misy fotoana io trondro io a mihidy. Inona indray zany aktivité ataon'ireo mpanjono sy ny sisa ireo mandritra izay fotoana hoe fidin'ny jono zay? Ny tena marina moa zany mazava ho azy, ary zay mitsy moa ny antom-pisian'ny fikambanana mba ahafahana mandrindra sy manatsara an'izay seha-piariana zay. Ilaina dia ilaina ny fotoana fikatoanan'ny jono satria eo no fotoana atao hoe fanatodizany ny trondro. Ary raha ohatra moa zany tena tsisy fotoana ahafahan'ireo trondro ireo mampitombo ny taranaka izay eo anatin'ny fary ao dia atao anaty fary moa zany, de mazava ho azy fa vetivety dia ho tapoparany ny trondro izay misy eto amintsika. Zay zany le izy fa ny hoe sehatra ataon'ny mpanjono indray rehefa ohatra ka mikatona ny rano, dia raha tsika mahafantatra moa zany fa sady mpamboly ny mpiopy no mpanjono ireo mpikambanao ireo. De zahay koa zany misehatra amin'ny resaka hoe inona no mba hiverina mba hanatsarana ny seha-piainan'ireo mpanjono ireo, de misy ihany koa zany le ataonay hoe famokarana vary an-tanety. Zay zao no anankiray tena isan'ny ataon'ny coopérative mihitsy moa zany misehatra an'izay, mame masom-boly an'ireo izy de amin'ny fotoana amin'izao moa zany satria fotoana fikarakarana ny vokatra amin'izao, de amin'izao zany mizara masom-boly ho an'ireo, de amin'ny fotoana fikaran'ny vokatra indray mamerina zany ireo, de indray ny entina mizara ho anazy amin'ny heritaona. De zay foana zany de isan'ny sady miompy ihany koa moa zany ireo Amin'ny fotoana fikatonan'ny jono zay, inona indray kosa ny fepetra raisinareo manoloana an'ireo hoe mangalatra, raha zay no ilazana anazy, sa tsisy ato anatin'ny fikambanana ve zay? Tena marina moa zany manana andraikitra ny VOI. Zany hoe ny coopérative zany amin'le hoe mampisehatra mpivarotra azy isan'ny hoe manao sensibilisation, fa ny tompona andraikitra satria ny VOI zany dia manana fifanekam-pitantanana na le ataontsika hoe contrat de gestion amin'ny fanjakana, dia misy cahier de charge moa na bokona andraikitra mametraka hoe zao ny adidy amanandraikitra reo VOI ireo. De amin'ny fotoana fikatonana ny jono mihitsy manana adidy zany ny VOI anara-maso, fa tsy miandry ny atao hoe brigade de pièce na ny tompona andraiky mpanjakana akory hoe zay vao anao fanara-maso, fa zay zany efa manana mihitsy rindran-damina ahafahana manao tour de rôle mihitsy hoe manao tour zany reo mpikambana reo, satria reo mpikambana zay ataony tamy ihany zany resantsika, satria zay ny eto aloha zay ny fampiresantsika eto 700 reo ny mpikambana ato, 700 tokantrano moa zany, satria zay ny tena mivelona ato. Dia reo indray no manara-maso, manao hoe androany zao ohatra hoe 10 lahy 10 lahy na andro na alina io, de amin'izay fotoana zay zany miteny na manao fanaraha-maso mihitsy an'le fary. De misy moa tena tenentsika hoe misy ihany ny olona zay hiverina fa tsy afa-po na tafitohina amin'izay zavatra zay, satria misy miteny hoe afanganareo rery ny fary, io anie amin'ny fanjakana. De zay moa zany teny hoe amin'ny fanjakana tokoa le izy, fa misy ny hoe ahafahantsika hoe rehefa tonga amin'ny fotoana fanjonoana de samy tsisy tohanana ato zany, afaka mandeha daholo ny olona amin'ny resaka hoe raha jono fialam-boly io no amponiny io na aina tsirapiaza tonga ety, fa raha hoe mipetraka amin'ny sehatry ny fivelomana indray de tsy maintsy mba miditra kosa ho mpikambana mandray fepetra zany. Hatraiza kosa ny ary mametra an'izay hoe raha andeha anjono aty ohatra ny za, de tsy haiko hoe firy kilao ny azoko vao fialam-boly io, de firy kilao ny azoko zay vao hoe efa tena fivelomana zany. Ny fitaovana ampiasaina zany mamaritra le hoe fialam-boly izy na fivelomana. Raha ohatra zany mampiasa lakana le olona sy mampiasa arato, dia zay zany le ataontsika hoe fivelomana. Fa raha ohatra zany ka hoe fitana le hoentina manjono eny amoron-drano de fialam-boly zany zay, ka na firy kilao azony eo de amin'ny fitana de tsy manenjika azy mihitsy zay ao anatin'le izy. Fa raha ohatra kosa ka hoe mampiasa lakana, mampiasa rato,
dia ny dikan'izany ametraka azy ho sehampivelomana. Dia ny dikan'izany satria ao anatin'ny boky nandraikitra moa na le atao hoe cahier de charge dia misy ny hoe tsy maintsy adidy amanandraikitrandreo mpikambanareo mandrotsaka zana-trondro, manao fanaraha-maso be dia be zany ny adidy sy manao ny resaka hoe fitantanana ny sandrika, manao ny fambolekazo sy ny sisa reny tazantsika maso reny zao dia adidy amanandraikitra ny mpikambana mba ahafahana mikajy an'le harena voajanahary. Raha misy ary ny hoe olona ny tokantrano te hiditra lalina kokoa amin'izay tontolon'ny jony izay, vonona ny anaraka ihany koa ny fifehezana ato anatin'ny fifimpava zany, hanao an'izay hoe fambolekazo, fiompiana sy ny sisa, fandraisana anjara amin'ny cotisation sy ny sisa izay, mbola mandray mpikambana ve nareo aminatin'ny fikambanana zany? Raha ny lalàna moa zany, satria le lalàna dia 970 tsipika ohatra 520 tamin'ny 3 septambra 970 mametraka ny atao hoe vondron'olona ifotany. Dia izy io ny olona rehetra izay ponina manodidina ety amin'ny faritra ety dia afaka mirotsaka daholo, zany hoe volontaire aloha le izy ao anatin'ny atao hoe fikambanana moa dia volontaire tsy hitrapo fa tsy terena, kanefa kosa manaiky sy hanaja ny fitsipika ifampitondrana na ny sata dia afaka mandray zany nay rehefa manaja an'izay. Ohatra hoe hirotsaka le olona dia misy saram-pidiranao, hirotsaka le olona dia manaja, manao engagement zany, manaja fa anaja le fitsipika sy ny lalàna mifeny jony zany. Dia izay zany izy rehefa mahafeno an'izay fehibetra zay dia raisina foana rehefa ponina manodidina ety amin'le toerana izay misy ny harena voajanahary araka an'le lalàna 970 aotra 520. Idirako amin'izay ary ny makasika ny vokatra mivoaka avy eto amin'ity toerana ity ndao mba omena santionana kely ny olona ny tokantrano hoe inona daholo no trondro vokarintsika avy eto dia aiza ihany koa no point de vente ahitananareo ao Antsirabe, sy mety hoe misy ve any amin'ny faritra hafa, efa mieritreritra ihany koa ve ny hanondrana ny vokatra sy ny fanodinana azy, tsy haiko sy zavatra vokarinareo? Ny trondro zany ato Andranobe dia ny tena betsaka indrindra moa zany dia tilapia, dia misy ny carpe le carpe gasy reny, dia misy koa ny carpe royal, misy ihany koa ny trondro gasy, misy ihany koa ny black bass. Zay zany tena hitany hoe mampiavaka an'Andranobe zany, tilapia sy black bass. Carpe moa zany raha mahafantatra fa samy manana daholo, ary io moa tena sehatra ny famokarana dia ny carpe ny mora vokarina sy mora mitombo ihany koa. Fa ny tilapia zany mampiavaka an'Andranobe sy ny black bass zay mbola tena hoe izy ny manana ny mampiavaka azy indrindra ho an'ireo farihy rehetrarehetra reo zany. Dia ny toerana point de vente izay misy ny amin'ny FIFIMPAVA moa zany dia raha tsika mahafantatra eto Antsirabe fa eo amin'ny faharetana, eo amin'ny Badima faharetana zany eo amin'ny Mazarivo Atsimo no misy ny anankiray sady misy birao fiasana. Dia ny point de vente anankiray ery Andranomadio tsy nanany santé plus, eo ny anankiray, ary ny anankiray farany dia ery Vatofotsy akaiky ny pharmacie ny ilaina eny Vatofotsy dia eo atsimony eo zany misy ny point de vente ny coopérative FIFIMPAVA izay ahitantsika an'ireo trondro izay voatonona teo ary jerentsika moa rehefa avy eo hoe riry le trondro ohatran'izao le trondro izay miainga ety anivon'ny farihy ety. Araka nefa voalaza teo dia mivelatra ny FIFIMPAVA ka na ho an'ny vokatra aza dia tsy mionona amin'ny eo Andranobe fa misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra hafa. Fanampiny reto ety amin'ny farihy reto moa zany dia any amin'ny faritra hafa ihany koa, ohatra hoe faritra Betafo iny izay efa misy fiaraha-miasa betsaka amin'ny FIFIMPAVA moa zany dia isan'ny vokatra makao amin'ny FIFIMPAVA ihany koa. Dia akoatran'izany efa misy ihany koa ny Antsirabe ety eo ny amin'ny faritra Ambomiarivo iny, dia ireny koa zany vokatra miditra ao amin'ny FIFIMPAVA zany. Carpe royal moa zany tena betsaka any amin'ireny fa tsy tena misy an'le vokatra le mampiavaka ohatran'ny ato Andranobe. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao sy ny fahasarotan'ny fiveloman'ny isan-tokantrano ihany koa, aiza ho aizintsika eto amin'ny hoe fivarotana trondro, mandeha ve ny tsena, misy manjifa ihany ve izay trondro izay sa mety hoe tsy maharaka ihany koa ary ny entana manoloana an'izay hoe fiakaran'ny vidim-piainana izay, maharisika ny olona ve ny mividy ny trondro manoloana ny tsy haiko ny hena sy ny zavatra hafa mety atao laoka? Ny tena marina zany raha amin'ny vidim-piainana amin'izao tokoa dia raha mahalala moa zany fa somary ambonimbony. Dia ny tena marina nefa raha hoe ny vokatra sy miakatra eto amin'ny coopérative dia fantatra aloha zany fa tsy ampy, na dia ataontsika hoe somary ambonimbony kely azy izy noho ny trondro vahiny,
trondro vahiny teneky moa zany miandry vazo sy ny poisson ny Henri le resaka trondro ranomasina reny satria ny anay moa zany de eo amin'ny 13 000 ariary na 3,000 ariary eo ny kilao ny varotanay zany de hita hoe mbola tsy ampy ary hitako hoe itokisan'ny olona satria ny antony de zao le trondro moa zany raha antsika mahafantatra fa trondro asa madio ary ara-pahasalamana ihany koa faharoa manaraka an'izany izy a dia raha jerentsika ampitahana amin'ireo ataontsika hoe tsy hoe sanatria ny hena ratsy fa tsara ny hena fa izy zany ho an'ny olona ohatra hoe manana goty na sy ny sisa zany izy a dia ny trondro zany a manana ny ataoko hoe sady manana ny hery bebe kokoa moa zany a noho ireo ataontsika hoe noho ny hena fa ny hena ilaina koa fa raha tsy misy ny hena koa tsika tsy mety ohatrany ahoana kosa indray ary ny manjifa ny vokatra vokarinareo ny sarababem-bahoaka sa misy ihany hoe sarangan'olo ohatr'ohatr'izao amazay hoe 3,000 ariary manomboka eo amin'ny 3,000 ariary zay ny kilao dia afaka mba ampahafantarina kely anay ve hoe manodidina ny 4 kilao any ohatra ny trondro lafo zany isan'andro na isan-kerinandro eo raha ny trondro zany raha le tenentsika teo hoe sarangan'olona moa zany tsaika saranga ho an'ny olona rehetra satria misy ny ataoko hoe atsika mieritreritra le olona hoe tsy de manahoana ohatra na hoe ohatran'izany fa io zany a zay moa mahatonga ny olona hoe mba mikaroka mba mitady vola de mba ahafahana hoe mba mampetipety ny ao tokantrano na mba hoe tena hoe anaovana sakafo de ny sarangan'olona rehetra zany a dia isan'ny mahazaka an'izay prix zay raha fijerina anazy hatramin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony dia ny resaka manaraka moa zany le tenentsika teo hoe tena misy sokajiny kely ihany satria miainga eo amin'ny 3,000 fa raha ho an'le tena spécial reny zany a dia tsy maintsy misy prix kely indray satria mitracé zany reny olona reny dia zay zany le surcommande fa rehefa ohatra tonga eo amin'ny point de vente moa zany dia tsisy fihavana zay fa 3,000 ho an'ny sarambaben'ny olona rehetrarehetra. Mbola azolazaina ho tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa eto an-tampon-tanàna Antsirabe aloha hatreto raha ny vokatra vokariny FIFIMPAVA eo amin'izay resaka trondro izay 70 kilao isan'andro izay aloha hatreto no mety ho tratra 70 kilao nefa no takin'ny tsena ny lanjan'ny trondro zany raha ho an'ny trondro anay a teo zao a niakatra voalohany tamin'ny andro iny dia 70 kilao isan'andro eo dia isan'ny lanin'io tsena io fa ny olana kely indraindray a dia tsy ampy an'izay zany ny trondro miakatra indraindray satria mety misy 20 kilao 70 kilao 80 kilao indraindray aza fa raha ny tena zakany hoe lafy eo amin'ny tsena zany dia manodidina ny 70 70 kilao isan'andro zay zany no izy dia mivanim-potoana tena hoe mampandeha be an'ny trondro a dia ohatran'ny tsena rehetra ihany matetika moa rehefa fotoana fika akaikikaiky hoe mampiditra mpianatra zay somary misy atrisatra kely ny tsena amin'izay fa manomboka ao aorianan'izay zany ny anay dia ohatran'ny tsy ampy foana ny trondro aloha tena marina tsy ampy ny trondro amidy eo amin'ny toeram-pivarotana io zany a raha oharina amin'ny mpanjifa fa tsy ampy foana fa hiezaka moa zany zay mba ahafahana manome fahafapo an'ireo mpanjifa reo. Tsy tonga ho azy eny amin'ny point de vente reny trondro reny na ihany koa hoe ireo mpanarato no mandeha manatitra ny trondro zay azo ny isaky ny point de vente fa misy ny lamina manokana apetraky ny coopérative ny miangeto amin'ny fary zany a dia ny mpanarato moa zany a no ataontsika hoe raha fary no resahana aloha zany zay a raha ohatra le fary ety satria tokantrano rehetrarehetra mponina manodidina zay mpikambana ato ireo a dia mivelo lato ny veloman'ireo mazava ho azy moa zany fa ny andraisan'ny coopérative ny kilao ny trondro ety a dia 7,000 ariary ho an'ny isa-tokantrano ety zany satria mpikambana ihany koa manana adidy amanandraikitra moa zany eo anivon'ny anina dia raisiny io a dia hoentiny eny amin'ny toeram-pivarotana dia ny toeram-pivarotana indray zany a misy olona zany pakany entany ety apotony ety dia io mpiasan'ny coopérative zay makany entany ety io a no mitondra ny entana ny trondro makeny amin'ny point de vente dia rehefa tonga eny amin'ny point de vente moa zany mazava ho azy fa tsy maintsy misy indray ny contre-pesage moa zany zay atao hoe anamarinana ny lanjany hoe niainga tety fotony hoe 4 kilao izy a niainga teto amin'ny fary a dia 4 kilao izy a tonga teny amin'ny toeram-pivarotana dia rehefa tonga eny amin'ny toeram-pivarotana indray izy a dia ataontsika zany zay fanamarinana ny lanjany niainga tety izay a dia eo indray a no manao fitsinjarana
ny hoe ny zao kilao makaria ny toeram-pivarotana ary vaty fotsy, ny zao kilao makaria ny toeram-pivarotana ary Andranomadio dia izao no mijanona eto Mazoarivo, ohatran'izay zany le izy. Ny asa zany dia ny mpanarato vao manomboka amin'ny 5 maraina dia efa manomboka maka an'izay maka an'izay trondro etỳ anaty farihy izay, satria ireo zany dia mametraka ny rato amin'ny hariva, dia amin'ny maraina zany ireo no manao an'izay fisarihana izay manomboka amin'ny 5, dia eo amin'ny 7 eo zany no miakatra ny mpanarato mandanja ny trondro eto amin'ny paka ny entana hatrany amin'ny coopérative, zany hoe le mpanangom-bokatra avy any coopérative zany mandanja ny trondro etỳ amin'ny 7 sasany eo. Dia amin'ny 7 sasany eo ndray zany ireo no miainga etỳ Andranobe mamonjy ery amin'ny toeram-pivarotana eny Mazoarivo dia mandanja ny trondro eny zany tonga eny izy eo any amin'ny 7 amin'ny 8 sasany eo zany tonga reo mpitondra ny entana hatretỳ amin'ny farihy ireo. Toy ny asiam-piariana sy ny asiatrasa rehetra dia mba misy fotoana mananolana ihany koa ny coopérative. Tsy maintsy misy ny olana, tena mitombona ny tenenao fa misy ny olana. Voalohany indrindra aloha dia tsy fahampiana entana ny olana voalohany aminay. Dia le olana tsy fahampiana entana raha ohatra zany ny olona hoe fa maninona moa zany raha ampitomboana le vokatra. Ny tena problème amintsika moa zany zao dia le fivavahan'ny toetrandro. Dia io zany olana be io ary erana mitady vahaolana na ny fitondram-panjakana na ny eran'izao tontolo izao mitady an'izay vahaolana izay, satria raha antsika mahafantatra zao fa tsy ampy ny rotsakorana. Rehefa tsy ampy ny rotsakorana mazava ho azy fa ny tena iainan'ny trondro dia rano, ary ny toetra rano rehetrarehetra manodidina ataoko hoe eto Vakinankaratra azy dia somary miaina an'izay daholo. Dia ny dikan'izany zany rehefa tsy misy ny toerana iompiana trondro le rano, satria raha tsisy rano dia tsisy toerana iompiana trondro, dia mazava ho azy zany fa somary tandondomin-doza ihany zany ty siam-piariana ty raha tsy misy fanapahan-kevitra na fanaisana andraikitra tena matotra, satria ny farihy lehibe ohatran'izao zao iarahantsika mahafantatra zao fa tsy zao nge ny voan'ity farihy ity fa tokony ary ambony dia ambony ary zany, dia nefa moa no izay toetrandro zay dia izay zany le zavatra olana anankiray sidraina. Ny ataontsika hoe olana manaraka rehefa misy indray moa zany ny fitibahan'ny vokatra dia matetika zany ohatrany hoe lasa tsy dia manahoana indray le vokatra zany, misy fotoana kely zany zay toerana zay amin'ny fotoana le hoe amin'ny fararano, satria fararano moa zany samy mba miopiopy any an-tanimbary any dia miopiopy eo zany le olana kely amin'le hoe mba mitobaka kely indray aloha ny vokatra, dia ny trondro moa zany somary vokatra mora simba ihany, produit périssable ihany zany, dia sarotsarotra mitahiry azy amin'izay fotoana izay ary izay koa zany dia tsy afaka mitahiry trondro mihoatra ny 2 andro na dia atao hoe izay, satria manana congélateur zay misy frigo, fa ny olana zany aminay izy efa zatra hoe mivarotra trondro frais, zany hoe zany tena efa hoe tena frais zany ho an'ny olona, dia raha mivarotra an'izay zay dia ohatran'ny sadaikatra ihany, satria lasa ohatran'ny hoe mamitaka olona zany, satria ny vidiny moa zany ny anay efa somary izay tenena ty hoe mba miainga eo amin'ny 3 arivo sy 1 alina, dia zay zany isan'ny olana kely raha amin'ny ankapobeny zany zay. Misy ve ny tsy fantatra ataoko hoe formation na zavatra ezaka ataonareo anatsarana an'ity asa ity ao anatin'ny fikambanana, zavatra ifampizarana ihany koa? Ny tena marina moa zany zay dia miara-miasa amin'ny tafy miava na mpikambana ao anatin'ny tafy miava misy, na ny hoe tambazotra fokon'olona mitantandraina voajanahary eto Madagasikara. Izy io dia misy ny fampiofanana indrindraindrindra ady ho amin'izay hoe fivavahan'ny toetrandro izay, satria ny tena antom-pisian'ny tafy miava dia ny resaka fikajiana sy fitantanana ny arena voajanahary. Izay moa zany le maha hoe tafy miava azy, tambazotra ny fokon'olona mitantandraina voajanahary eto Madagasikara. Dia isan'ny manao ezaka be an'izany zany ny tafy miava, dia zay zany efa isan'ny atao eran'ny Madagasikara ary zay mpikambana ao anatiny. Zay zany ny antom-pisianay ao anatin'le hoe tafy miava, satria tsy maintsy iarahana mijery zay indrindra tafiditra ao anaty moa tsy voatenika kely teo ao anatin'ny olana le fifampitondrana ety anivon'ny tanàna na ety anivon'ny toerana ety, dia isan'ny apetraka ao anatin'ny tafy miava ihany koa hoe ahoana zay endrika fifampitondrana zay, satria raha ohatra zao tenentsika zao le hoe ny tamia manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso, mety misy ponina tafitohina an'izay, anareo rery anga le fare ohatran'izay moa zany le zavatra tenena, dia isan'ny apetraka koa zany zay fampiofanana eo amin'ny lafiny fifampitondrana zay sy ny resaka tambazotra zay, ary dia mametraka olaram-pamehana koa anatin'ny hoe paikady tserasera mba ahafahan'ny olona mampita maheno vaovao tsy tapaka
ao anatin'ilay sehatra mpiariana zany na seha-pitantanana. Matetika rehefa amin'itony fary sy arena voajanahary tony misy ny tsy haiko fadifady na ny tantara ihany koa hoe maka olona hoe ny fary izao arina sy ny sisa aiza va isitsika eto Andranobe mahakasika an'izay? Zay aloha zany dia misy lovatsofina apetraka daholo rehefa fary sy arena voajanahary ohatran'itony dia misy ohatr'izay koa ato Andranobe. Ny ato zany dia mazava moa zany fa ny toerana rehetra tsaika ohatran'ny teny an'izay hoe fadikisoa zay daholo zany le toerana dia zay tokoa zany aloha na izany na zany dia hajain'ny olona fa rehefa hita somary simitry an'izay aloha dia misy kely sy tena mitombona fa misy fahavoazany kely na izy zany tsy dia mahazo an'le hoe raha ohatra zao olona mpanarato ka mitondra zay hoe manota fady zay dia tsy haiko moa fa mazava ho azy fa ohatran'ny hoe tsy dia mahazo dia tsy hinona zany le izy hoe avy dia hinon'ny olona zany le izy hoe tena marina tokoa. Dia faharoa tokoa zany dia fady amin'ny resaka hoe fampiasana rato tarika dia tena fady zany zay satria hoe taloha zany hono zay moa zany le lovatsofina dia hoe misy fanidy tony trano tony satria misy voay raha ohatra zany ka tsy manaja an'izay dia mipitra le voay dia tena zay tokoa zany hajain'ny olona dia misy toerana moa zany eto eo ampovoam-pondrano eo moa le toerana zay misy hoe vilany mihoaka vilany vingeza be mihoaka zany zay misy ny atao hoe fanidy ao anatin'ity rano ity satria raha tsy zay dia mipitra le voay. Enina amby 30 amby zato ao anatin'ireo tokantrano 400 amby zato mpikambana no lakana mivezivezy isan'andro eto amin'ny farihin'ny Andranobe. Tsara ny manamarika fa tsy misy olona avy any ivelany akory ny mpanamboatra ny lakana fa dia mpikambana ao anatin'ny FIFIMPAVA ihany. Ary ankoatran'izay dia marihana fa efa manana ny laharana avy any amin'ny foibe-paritry ny Jono eto Vakinankaratra ireo lakana rehetra mivezivezy eo. Ny ankoatr'izay mazava ho azy fa tsy ara-dalàna. Midika izay fa vahoaka manam-piniavana, vahoaka manam-pikirizana ary vahoaka vonona ny anara-dalàna ny mpikambana ao anatin'ity FIFIMPAVA ity. Raha fehezana dia mahavelona azy ireo ny fanjonoana, mahavelona azy ireo ihany koa ny fidirana tao anatin'ny fikambanana araka izao mbola amtinana Andriamatoa RAKOTOSON Henri azy zao. Mahavelona zany matoa napetraka ary rehefa fotoana hoe tena fikatonan jono dia mahatsapa hoe tena manana fahasahiranana reo olona reo ary ny tena olana sy atsika tsy mieritreritra atsika hoe reo mpikambana le tena velolato reo ihany manana olana fa na ny olona manodidina aza manana olana satria tsy manana ny ety manana tsony zany reo mpikambana reo ohatra hoe mpivarotra azy nenay ety raha mikatona andrano dia maty daholo mpivarotra satria tsy manana ny ety manana tsony zany le mpanarato dia mazava ho azy fa tsisy ihany koa ny vola entina amin'izay. Amaranantsika ny tafatafa ny rahana tamin'Andriamatoa Henri RAKOTOSON izay filohan'ny FIFIMPAVA dia indro misy afatra ampitaina ho amintsika rehetra. Manana afatra moa zany, ny afatra dia misy tokoa. Voalohany moa zany dia ho an'ny mpikambana indrindra atao amin'ny tena. Raha ny tena marina dia mazava ny fifampitondrana sy ny antom-pisian'ny fikambanana fa mikajy lalandava sy mijery ny tombontsoa amin'ny mpikambana. Mazana mety misy ihany fanafitohinana kely amin'ny tsy ohatra satria zany somary sarotiny kely amin'ny hoe tsy fanarahan-dalàna dia matoa atao reny dia mba hitondra tombontsoa an'ny fikambanana dia dikan'izany zany tokony andinika isika mpikambana rehetrarehetra hiara-ikajy satria azo lazana fa ekina ny aitsika sy ny fivelomantsika zany ny faria dia samy tokony ho sarotiny amin'ny fitandrovana azy. Manapetra ihany ny fotoana iarahako aminao ato anatin'ny fandarana Mila Mikandra. Zay aloha ny masakazona roso anao antenaiko fa nitondra fahalalana ho anao na alinanao na mpiala volanao ihany koa ny fandarantsika tamin'ity androandroany ity. Zay ihany koa ny fandarana azo natolotra ho anao zany tamin'ity volana Decembre ity satria efa volana farany ao anatin'ny taona sahaditsika dia efa manome fotoana anao ho amin'ny taona vaovao 2024 indray dia ararotika ihany koa androany mirarinanao anaovana fety sambatra farany taona mahafinaritra dia amin'ny herintaona indray zany tsika miona izay dia mampanantenanao foana fa hitondra sehatrasa mahaliana mahafinaritra mampiala voly anao isam-bolana toy izao dia apetraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra any tokantrano fa mialohan'izay anefa dia
fankasitrahana no atolotra fisaorana mitafotafo ho an'ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny fandarana. Eo ny pakasary, ny mpanatontosa, ny mpampitany sary tany atokantrano sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto anivon'ny RTA. Dia isaorana toy izany ihany koa ny Nadiabote izay mpiara-miasa akaiky amin'ny fandarana eo an-tsena kely eo. Veloma. Enzana yan, fomete maita.